miarabatsika rehetra zay manaraka an'ity vidéo ity ndray androany. Miaraba to. Ny zavatra horesahana atao anatin'ity vidéo ity dia mahakasika an'ireo hoe rehefa miara-mijery film amina ray aman-dreny. Eto Madagasikara tena mbola saropady zany hoe miara-mijery film entre ray aman-dreny sy zanaka zany indrindra fa rehefa hoe mifanoronoroka mifanafosafo ao anatin'ilay film ka dia izay no velabelarintsika atao anatin'ity vidéo ity manara-finaritra ary tompoko lasy tompoko vavy. Efa tena talentatsika malagasy mihitsy indrindra ho antsika zaza tanora ny hoe mijery film eo amason'ny ray aman-dreny ka hoe misy mifanoronoroka dia le mitady fialana bala fialana hivika anipazana an'io maso fa raha vao hoe voanomboka hifanoroka fotsiny le mpifankatia ao anatin'le film dia iny tsika menaka fa nomboka hiparitaka amin'izay ny sasany mahitsy izay hoe fana mbola tsy misy afo mirehitra akory ary ao an-dakozia hoe mbola tsy fotoana fandrahoana sakafo dia ny sasany mahita izay hoe andeha hijery varo ny sasany moa mahita gazety vakiana tampotampoka teo dia misy an'ity olona anankiray ity le mody mijery telefona na dia tsy misy ninina atao ary ao dia ao mody miondrika amin'ilay telefonao hita tasineny esekila ny mody mitapy kanefa dia tena makafy ianao tsy maintsy miala satria tsy mahazo mijery an'ilay izy eo amaso zareo ary tsy antso anao zany mihitsy hoe Mamtina miverena amin'izay aty fa efa tapitra le izy fa ianao anefa mahafantatra hoe tokony efa ho tapitra zay le minitra kely monja le fifanoroana dia zay ianao vao miverina ary tsy nisy tamintsika rehetrarehetra ngamba tratran'ity hoe rehefa sendra irery ao anatina efitrano anankiray ka mijery film misy saina kely madiditra ohatrin'ireny dia rehefa le sendra misy miditra tampoka dia maila keritsika novan'le chaîne arahana maso aloha hoe lasa ve aloha le olona miditra dia rehefa lasa le olona ka sira hoe tsy tokony ho hitantsony dia averina vadika amin'le chaîne nisy an'le zavatra teo ihany fa le kiorokorokasika safosafo ohatran'ireny tsy mba mitranga zany raha tsy amin'le fotoana maha eo an'le ray aman-dreny mihitsy rehefa le tratra eo am-pihinanam-bary ary no mpisakafoanana ka hoe sady mijery film no misakafo fa dia satrinao hivavaka ao anatin'io vary io mandravatapitra le kiorokorokasika safosafo fa hatramin'izay hoe nijerevako film niaraka tamina ray aman-dreny tsy mbola nahita mihitsy aho hoe manomboka mifanoroka le mpitsipa ao anatin'le film dia iny le ray aman-dreny fa andeha hiala mody mitady excuse hoe andeha anasan'le slip maloto aloha raha kizy misy ary moa ray aman-dreny mihitsy to dia masamy teny aminao hoe mba mahatsiravina koa kizy amin'ny film jerenareo zao film mamafady ohatr' izao film mba jerenareo mba tovovavy ohatr' izao ihany ianao dia film ohatran'izao jerenao ahoana jerongatra amin'ny fanolana zao film jerenareo zao sao dia mahafinaritra amin'ny maso ianao ne vehivavy dia avy eo zao ny andeha hoenaranareo hatramin'ny pozinareo sy mini jupe kelinareo avy eo ararotin'ny lehilahynareo izay ny tediavinareo ahoana moa ianao tsy ho andeha aolaolan'ny olona mba montina ho amin'ny fiainana tsy adala mihitsy mivazana amorona ny dora iny tsy jerendry dora ny ankizy vavy rehetra ki dora daholo ny jereny ny nareo film mamafady tsy fampiseho masoandro ohatr' izao dia tsy menatra ve ndry miara mijery an'io amiko ovay amin'ny mihitsy io fa tsy mila an'io ahako io taovy an'iny rijarasolon indray be iny mba te hiainano irapiderana ahako film mamafady zao ve ty dia tsy menatra mihitsy ndry mijery an'iny atao mahazoko eto ho efa manalanalakanjo be reny le izy moa zany ny antony resahana le izy tsy hoe maninona akory fa mba resahana le izy satria zava-misy eo amin'ny fiainantsika eo amin'ny fiarahamonina malagasy mihitsy ka tena marina ihany koa tsy dia ampy tsy dia misy amintsika zaza malagasy an'izany atao hoe éducation sexuelle zany azontsika avy amin'ny ray aman-dreny araka ny teneny efa tena tany am-boalohany hoe mahamenatra ny zavatra ohatr' izany tena mahamenatra tsy resahana mihitsy ao anatina tokantrano anankiray kanefa ho ana manokana dia tokony resahana zany tokony hifampizarana zany ao an-trano satria efa natioran'ny olombelona le izy zava-misy eto amin'ny fiainana mba hisorohana zavatra be dia be ihany koa ka ho antsika ray aman-dreny miavatra kely avy aty amiko hoe mahaiza mifampiresaka amin'ny zanakitsika arakaraka ny taona zay misy anazy an'io resaka éducation sexuelle io fa tena ilaina ny fampiresaka an'izany entre ray aman-dreny sy zanaka dia mbola mankasika dia mbola mankasitraka antsika etra ihany nanaraka ny vidéo any hatrany farany dia manentana hatrany zay hoe raha tianao ny vidéo dia aza misalasala mihitsy na mizara mentionné namanao ny ray aman-dreninao dia aza misalasala ihany koa misabone amin'ny pagenay mianada dia mankasitraka indrindra veloma tompoko veloma daholo